Fatanteraka kosa indray ankoatra ny baiboly amin'ny dikateny malagasy sy dikateny frantsay dia misy ny fanontana baiboly ahitana dikateny malagasy sy teny anglisy mitambatra amidy amin'ny vidiny tokana 4 ariary izany araka ny vaovao avy ao anivon'ny trano mpampely baiboly. Roa herinandro zao no efa tonga teto anivony foibe ny fikambanana mampiely baiboly malagasy Antaninarenina. Ny baiboly manambatra ho iray ny baiboly amin'ny fiteny malagasy sy amin'ny fiteny anglisy izay amidy amin'ny vidiny 4 ariary. Ny vokatra anankiray aroso atolotra ny mpanjifa ao anatin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao dia ny baiboly dikateny protestanta miaraka amin'ny baiboly Good News Bible. Izany hoe baiboly anankiroa no mitambatra ao anankiray, izay no iantsona an'ilay izy hoe Bible Diglo, fa teny malagasy sy teny anglisy mifanila rafitra boky anankiray. Mazava ho azy izany fa manampy antsika izay miaina ao anatin'ny tontolo mampiasa ny teny vahiny indrindra ny teny anglisy, teny be mpampiasa indrindra maneran-tany. Ary eo rahateo ihany koa ny fifalinany amin'ny hoe mitrandraka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izay kolotsaina vahiny eo zany teny vahiny fa eo rahateo ihany koa ny teny pirenena izay voavy nasiana fanontsinana moa ny dikateny protestanta dia tena mazava ary tena hita hoe mampanakarena tsara tokoa ny famakiana ny tenin'Andriamanitra sy ny fandiniana azy. Efa natomboka ny fitsinjarany ity baiboly ity manerana ny nosy. Ny baiboly Diglo dia vao tonga vao teo amin'ny tapabolana izay ary amin'izao fotoana izao dia efa eo am-pitsinjarana azy manerana Madagasikara izay amin'ny alalan'ny tobim-pamatsian'ny fikambanana mampely baiboly malagasy. Eo koa nefa ny fiara-miasa amin'ireo mpanjara dia ny trano fivarotam-boky maro samihafa na eto Antananarivo renivohitra na any amin'ny faritany ihany koa. Ny vidiny dia mitovy amin'ny ameran'ny fikambanana mampely baiboly foibe azy no itsinjarana azy manerana Madagasikara. Ny endriny dia io hitantsika azy eo fa plastika matevina, any tsy atahorana mora sekoly. Ny sekoly, ny toeram-pianarana anglisy, ny fiangonana ary kristianina no tonendry amin'ny alalan'ny famokarana ity baiboly vaovao ity.